Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona Mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Ry havana malala dia amin'ny fifaliana hatrany no entinay manolotra ny fiarabanana sy ny firarian-tsoanao sy ny ankonanao izay manaraka izao mijapeo izao ary dia hanonana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao mandrakariva. Mivavaka isika, isaoranay sy ankalazaina mena voninahitra ianao Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, noho ny hatsaranao sy ny voninahitrao. Izany no mahatoy izao anay ianao ilay mbola mikarakara sy mbola mitahy anay tsirairay avy, ianao ilay mbola mihazona anay ka manome tombonandro sy hery sy tanjaka sy fahasalamana ho anay, ianao ilay manome fotoana iombona anay amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia mamindrafo aminay mamelana iloko efa tena tsy mendrika izay betsaka ny fahotanay, nefa dia misaotra noho ny fitiavanao anay fa Jesosy Kristy nalefanao tety ambonin'ny tany hamonjy ny mpanota ka nanasa anay tamin'ny rano sarobidy mba hahatonga anay hadio ho afaka amin'ny elokay. Dia isaoranay anao izany fa fitiavana lehibe no naseho anao taminay. Ankehitriny dia mangatak'izay ny fanahinao masina no hampiombona anay amin'ny alalan'izao fandarana izao, hampianatra anay ny teninao, hanoro anay izay lalana tokony alehanay, ka ny andro sisa iainanay ho entinay manara-dianao sy manao ny sitraponao. Izany no fanirianay, kanefa raha tsy ianao no miasa ao anatinay tsy ho tanteraka izany, fa raha ianao no miasa, iza moa no ahasakana. Dia mitenena aminay araka ny fombanao fa mihaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Arak'izany ry havana dia hanaraka ny fandaharana ampahalalao azy lalana tokony alehako isika. Ovaka itsika ny ten'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny Petera voalohany, toko 4, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Petera voalohany toko 4, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa satria nihatra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fehedianareo koa izany saina izany. Fa izay nihatra tamin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota, mba tsy hantanianareo ny andro sisa iainanareo araka amin'ny filanin'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny Jentilisa tamin'ny andehanana, tamin'ny fijejojoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy ary ny fisotrotoaka sy ny fanim-poatsapo izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka amin'ny ianareo amin'izany fanaranaboa amin'ny ratsy izany, ka dia tenenin'ny ratsy nefa mpamoahan'ilay efa vonona tsara ny velona sy ny maty. Fa noho izany, noho ny toriana ny filazantsara tamin'ny maty aza, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Fa tombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa endreka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Ray masina manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ten'Andriamanitra izay milaza fa tokony hanakatahaka ny Kristy ny Kristiana izay efa tena Kristiana ka niova. Tsy tokony handany andro amin'ny filanin'ny nofo araka ny olona, araka ny fanaony izao ny tontolo izao, araka ny nofo izay fanaon'ny Jentilisa, ary tokony ahony tena amin'ny fivavahana, satria
atombotra ny farany zavatra rehetra ka tokony anana fahendrena. Zay amin'ny ankapobeny no voalaza eto. Jesosy Kristy niaritra tamin'ny nofo, zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy nalefa nytety amin'izao tontolo izao fa niaritra fahoriana araka ny nofo mba ho famonjena, ho fanavotana atsika izay mpanota. Zay no tena atondian'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao. Ka ny olona izay nandray an'i Jesosy Kristy araka izay voalazany amin'ny filazantsara ny Jaona dia tena izy hoe izay rehetra nandray ahy dia izay rehetra nandray azy dia menero tonga zanak'Andriamanitra. Ka manahoana sy manahoana moa zany olona izay tonga zanak'Andriamanitra ka tsy mandeha araka ny fanaon'izao tontolo izao izany. Raha jerevana aloha ny voalaza amin'ny Jaona voalohany dia mazava tsara ny teneniny eo. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao, Jaona voalohany toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filamin'ny nofo sy ny filamin'ny maso ary ny reka momba izao fiainana izao izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Tsy avelan'Andriamanitra ho tia izay zavatra eo amin'izao, izany hoe tsy mahazo manao ny fiainan'izao tontolo izao, tsy mahazo manao izay tian'izao tontolo izao atao ny olona izay nandray an Jesosy Kristy. Manarak'izany dia izao, Kristiana faharoa toko fahadimy any andiny fahafito ambin'ny folo. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izany hoe ny olona zany raha kristianina izy dia tena efa niova tanteraka mihitsy ny fiainany. Izy taloha sy ny izy amin'izao fotoana izao izy efa lasa kristianina zany, tena tsisy itovizany, tsisy ifandraisany fa tena miova tanteraka. Tsy hoe akory hoe misy zavatra sasatsasany niova fa ny sasatsasany eo ihany. Ny sasatsasany ny fanao tamin'ny mbola tsy kristianina mbola misy atao ihany. Misy moa ny olona dia miteny hoe misy zavatra tsisy maharatsy azy kosany dia na dia fanaon'izao tontolo izao aza dia mbola atao ihany. Misy tena miteny an'izany olona. Fa ny zavatra rehetra izay fanaon'izao tontolo izao, izay fanaon'ny olona tsy mino an'Andriamanitra dia mazava tsara fa tsy tokony ataon'ny olona izay mino an'Andriamanitra fa tena mifanohitra izany. Lasa olona vaovao tanteraka ny olona rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ka lasa olom-baovao. Ny olona ao amin'i Jesosy Kristy, ny olona manana Jesosy Kristy, olona vaovao tanteraka. Manarak'izany ny Timoty faharoa toko faharoa ny andiny fahasivy ambin'ny folo dia milaza tsara mihitsy fa ny kristianina izay makatahaka an'i Jesosy Kristy ka manonona ny anaran'i Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra dia miala amin'ny ratsy. Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo miala amin'ny ratsy. Tena miova tanteraka izany. Izany hoe miala amin'ny ratsy izany dia olona nanao ratsy fa miala amin'ny ratsy. Ary eto amin'ity jerentsika amin'izay ny voalaza eto amin'ity Petera voalohany toko fahefara ity dia jereo tsara eo amin'ny andinin'ny faharoantsika no mijery. Mba tsy handanianareo ny andronareo sisa araka ny nofo, araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe matoa izany ito hoe mba tsy handanianareo ny andronareo sisa amin'ny filana araka ny nofo, amin'ny filan'ny olona intsony. Izany hoe mazava tsara izany aloha fa tsy misy olona marina na dia iray akory aza, araka voalazany isan'ny ampanony tsy misy marina na dia iray akory fa samy efa nanota izy rehetra. Efa nanota isika, efa nanao ny tsy fanao, efa nanao ny tsy tokony atao amin'ny maha-kristianina. Fa mazava tsara ny ambaran'i Jesosy Kristy eto amin'ny alalan'i Petera fa hoe mba tsy handanianareo ny andronareo sisa iainanareo araka ny filan'ny olona intsony,
araka ny sitrapon'Andriamanitra zany efa nandeha, efa nany, efa nanao ny tsy tokony atao, efa nanota isika, fa manomboka eto de manafatra betera hoe tsy tokony handany ny andro iainantsika intsony, ny andro sisa, zany hoe misy andro efa lasa nanaovana ny fanaon'ny Jentilisa, nolaniana tamin'ny atalana sy ny fahotana maro samihafa, fa hatreto kosa zany de miteny teny Andriamanitra hoe tsy tokony holaniana araka izany intsony ny andro sisa iainantsika, zany hoe hanenenana ny efa lasa de miova tanteraka isika amin'ny maha Kristiana antsika. Mazava tsara ny tenen'ny ten'Andriamanitra, tsy misy tokony ifandraisana na idirana na iainana intsony araka ny filan'ny olona, araka ny nofo, satria efa niova isika de tokony iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra, zay voalaza. De miteny izy eo amin'ny 19 ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny Jentilisa. Raha jerena aloha de zao raha tamin'ny andron'ny testamenta taloha, ny olona de zara roa, na izy jiosy na izy Jentilisa, araka ny nofo aloha zay. Ny olona zay taranaky Abrahama, zanak'Israely, ireo zanak'Israely ireo zany no natao hoe jiosy, natao hoe hebreo, natao hoe olona nofidian'Andriamanitra manokana. Fa ny olona zay ivelan'izay no atao hoe Jentilisa, ny olona zay ivelan'ny zanak'Israely zay nofidian'Andriamanitra, zay ny Jentilisa. Fa aty amin'ny testamenta vaovao miova tanteraka indray ny tantara, tsy ara-nofo intsony indray ny resahana fa ara-panahy. Ka ny olona zay nandray an' Jesosy Kristy, zay mino an' Jesosy Kristy, zay tena lasa Kristiana tanteraka indray no atao hoe jiosy, de ny mifanohitra amin'izay ny olona tsy mino an'Andriamanitra, ny olona tsy mino an' Jesosy Kristy, ny olona tsy nandray an' Jesosy Kristy, izay natao hoe Jentilisa. Zany hoe ny olon'izao tontolo izao no atao hoe Jentilisa. Ka eto zany zao de miteny ten'Andriamanitra ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny Jentilisa, zany hoe aok'izay aza-pina intsony, fa rano hatreo, tapitra hatreo ny andro lasa zay nanaovana ny fanaon'ny Jentilisa, zay nanaovana ny sitrapon'olombelona fotsiny araka ny nofo izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany, araka voalaza eo amin'ny Jaona voalohany le nresantsika teo ambony teo. Aok'izay ampy izay ajanona tanteraka izany, satria maninona? Satria fanaon'ny Jentilisa izany fa tsy fanaon'ny Kristiana, tsy fanaon'ny zanak'Andriamanitra. De mazava tsara ny tenena izay nandehanana tamin'ny, de tantaraina eto reto zavatra maromaro ireto, zavatra maromaro reto no lazaina eo: fijejojejoana, fanirian-dratsy, fimamoana, filalaovan-dratsy, ny fisotrotoaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Zany hoe ireo zavatra voatantara ireo zany de tena fady ho an'ny zanak'Andriamanitra, tena tsy fanao, tsy azo atao. Misy fiteny hoe lana impito mandifotr'olona, tsy haiko hoe ahoana moa zany refy impito mandifotr'olona zany, fa tena andosirana, ialana, fadiana tanteraka ireo zavatra voalaza hoe fanaon'ny Jentilisa ireo. Zay manao an'ireo zavatra ireo de Jentilisa izy, satria fanaon'ny Jentilisa zany. Ny fanaon'ny Kristiana de manaraka ny saina zay tokony alaina tahaka
avy amin'ny Kristy. Alaina mba ho fedintsika koa izay saina atao amin'ny Kristy. Zay zany maha Kristiana antsika. Fa isika miala sy mandositra ireto fanaony Jentilisa ireto. Raha jerena ohatra hitodika amin'ny sapana vokovoko izay sapana anankiray ao anatin'ny fiangonana isika, izay tena sapana anankiray tokony alaitahaka satria manahaka any Kristy. De zao, mifady tanteraka ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina ary ny karazana faharatsiana rehetra. Ary matetika de zao, mifampiankina tanteraka ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina sy ny karazana faharatsiana rehetra, indrindra fa ireto voatanisa eto amin'ity epistily nosoratan'i Petera ity: fijejojoana, fanirian-dratsy, fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoaka ary ny fanompoatsapy izay fady indrindra. Mifampiankina indreo. Matetika ny olona zany ohatra zany hoe fanompoatsapy zany aloha de mazava tsara zany, fa le fanompoana Andriamanitra hafa no Jesosy Kristy, no Andriamanitra telo izay iray. Ny fitokisana sy fiankinana amin'ny zavatra hafa zany no fanompoatsapy zany. Fieritreretana hoe misy zavatra izay mbola iankinanao sy anteheranao mihoatra no Andriamanitra. Ohatra fotsiny raha ilaza ohatra anankiray ohatrany hoe tsy misy olona zany na iza tokony ilazanao fa izy no ianteheranao. Tsy misy zavatra tokony lazainao fa izy no ianteheranao, na ny resaka vola na resaka fananana, na ny olom-pantatrao izay heverinao fa manam-pahaizana sy manana fahefanana izay heverinao fa tena tianao, tsy afaka miankina amin'ireny ianao. Fa raha vao miankina amin'ireny ianao, raha vao mitehitra amin'ireny sy matoky an'ireny ianao, de dikan'izay manompy sampy ianao zay, fanompoatsapy izay fady indrindra. Ka raha manao an'ireny nefa ianao matetika de zao, lasa miankin-doha amin'ny zavatra tsy tokony ho azo iankinana ianao zany. De mitarika anao ireny ho amin'ny fanirian-dratsy. Lasa raha ohatra fitiavam-bola no anatin'ny sainao, vola no teheranao, de zao lasa mitady hevitra ahitana vola foana ny ao anatin'ny sainao, nefa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. De lasa mitady hevitra ianao, de lasa tonga hatrany amin'ny filalaovan-dratsy, lasa miloka sy ny karazany ianao, lasa mitady zavatra tseroa ahafahana mampandeha varotra na mampandeha asa na hampanaiky olona amin'izay zavatra ataonao. Zany fanaon'ny olona zany raha mahafantatra amin'ny fiarahamonina. Ary rehefa mahazo vola ny olona na lasa mahazo voninahitra na ohatr'izany, de lasa miditra any amin'ilay fijejojonana ohatr'izany. Na koa rehefa mitady vola ny olona na mitady voninahitra na mitady izay zavatra ilainy amin'ny fiainany amin'ny maha olona azy amin'ny filahany nofiny, de zao lasa miteraka fijejojoana ho azy koa zany. Zany hoe mifandray daholo io zavatra rehetrarehetra io. Ary matetika ihany koa aloha de mifamatotra tanteraka amin'ity lazainy teo hoe fisotrotoaka sy fimamoana. Amin'ny ankapobeny de misy ny olona mieritreritra hoe tena tsy mitovy zany hoe misotrotoaka sy mimamo zany hoe tsy mitovy le fisotrotoaka sy fimamoana ny fieritreretan'ny olona azy. Zay ny fieritreretanao hoe tsy mitovy zany. Hoe raha ohatra ka misotro izy ka tsy mamo, de tsy mitovy amin'ilay olona misotro de mamo. Ary zay no tena mahatonga ny Kristiana, ny olona milaza ho Kristiana matetika, fa mety ny zavatra ataony ary eo foana no hanadiovany tena hoe ka zany tsy mamo e. Za raha misotro aza, za tena hita hoe maneho fahendrena, maneho fahamendrehana, tsy mifamaly amin'olona, tsy miady amin'olona, tsy manindrinona, fa tsy mba ohatran'ny olona rehetra izy, fa ny olona tsy mahay misotro fa za mahay misotro. Zay ny tenen'ny olona sasany. Ary ny olona sasany koa de zao,
Lazainy fa zany no tenen'ny ten'Andriamanitra hoe misotrofa aza mamy, fa amin'ny ten'Andriamanitra tsy misy an'izany hoe misotrofa aza mamy zany, tsy misy an'izany eo. Tsy haiko ny baibolinareo a, fa ny baibolin'ny novakiko aloha hatreto tsy mbola nahita an'izay na dia efa nikaroka aza. Tena tsy misy an'izany hoe misotrofa aza mamy, fa ny voalaza ao dia fady ny fisotroana, fady ny fisotrotoka voalaza eto, fa fanao ny jentilisa zany. Ka izao mila mandinika tsara tsika. Raha mbola misy olona manao ireo zavatra voatantara ireo, aleo averiny raha mandeha, fijejojejoana, fanirian-dratsy, fimamoana, filalaovan-dratsy, fisotrotoka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Mitovy ny ametrahany ten'Andriamanitra amindreo samy fady ary samy tsy tokony atao fa samy fanao ny jentilisa. Ka tsy tokony hisy kristianina manao ireo zavatra izay voalaza ireo. Na iza mitonona ny tenany, milaza ny tenany ho kristianina ka manao an'ireo dia izao. Mandainga izy, miatsara velatsia izy, mamita tena sy mamitaka an'Andriamanitra izy fa tsy kristianina zany olona zany. Satria ny fanao ny jentilisa no ataony. Zany hoe ny jentilisa no manao ny fanao ny jentilisa, fa tsy misy kristianina tokony hanao ny fanao ny jentilisa. Ary tsy hisy jentilisa hanao ny fanao ny kristianina zany mihitsy, fa ny an'ny jentilisa dia ny fanao ny jentilisa no ataony. Mila mandinika tsara ry havana. Ary mazava tsara ny voalaza, mazava tsara ny voalaza. Na zany misy rotoka, na mamy na tsy mamy, dia mitovy amin'io voalaza fa mamy io. Fimamoana, fisotrotoka, samy voarara, samy tsy tokony ataon'ny kristianina zany. Ka ianao izay mitonona ho kristianina, isika izay mitonona ho kristianina, na iza mitonona ho kristianina, mila mandinika sy mieritreritra tsara, fa sao dia ho diso fanantenana. Zao anefa ny tsara ho fantatra fa mazava tsara ny voalaza eo ambony io. Ampy izay, zany hoe eken'Andriamanitra ny fibebahanao raha ohatra ka hibebaka ianao. Eken'Andriamanitra, satria fantatra fa nania isika, nanota isika, nanao ny tsy fanao isika, na satria ny fanao ny jentilisa no efa nataontsika. Fa hatreto n'ity ten'Andriamanitra ity mazava tsara ny lazain'Andriamanitra hoe ampy izay, ajanony amin'izay, oak'izay, tapitra hatreo ny fanaovana an'izany, fanao ny jentilisa zany. Dia anjarany tsirairay avy mieritreritra hoe za ve, ianao ve, isika ve kristianina sa jentilisa. Tena mila fandiniana lalina izany ry havana, tena mila fandiniana lalina mihitsy mba tsy hahatonga antsika ho resy lahatra ny fandemen'ny Satana sy ny fanjonoan'ny Satana sy ny fitaky Satana. Ka ilazana fa misy amin'ireo zavatra ireo izay azo leferina, fa misy ny tsy azo leferina. Izay misy mieritreritra hoe ny fisotrotoka azo leferina, fa ny fimamoana ny tsy azo leferina. Fa mitovy zany eo anatrehan'ny ten'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra mitovy zany, samy fanao ny jentilisa. Ka ny jentilisa ara-panahy no resahantsika, satria efa aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao isika izao. Raha vao jentilisa ny olona, raha vao tsy mino an'Andriamanitra sy tsy mino Jesosy Kristy, tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mandeha araka ny fanahy, araka ny voalaza eo, dia tsy tokony hanantenany ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra velively. Kanefa ny maha-kristianina ny tena zavatra kendrena, ary tena zavatra kendren'Andriamanitra ny nandefasana Jesosy Kristy, ety amin'izao tontolo izao dia izao, ny mba azahoan'izay mino fiainana mandrakizay. Ka raha milaza fa kristianina nefa tsy manana tanjona azo fiainana mandrakizay dia tsy misy dikan'izany. Raha milaza kristianina kanefa tsy hiditra amin'ny fiainana mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy dikan'izany fa mbola fiainany jentilisa foana zany. Ary aza mieritreritra zavatra lavitra, fa mieritreritra zavatra akaiky, fa mazava tsara ny lazain'ny ten'Andriamanitra eto eo amin'ny 15. Atombotra ny farany zavatra rehetra, atombotra ny farany zavatra rehetra, mahonona tena, indreka mahonona tena amin'ny fivavahana. Mila mahony tena, mila milaza, manamafy tsara ilay voalazany hoe ampy izay, ampy izay, oak'izay, aza manao ny tsy fanao intsony, aza manao ny fanao izao tontolo izao intsony, aza manao ny fanao ny jentilisa intsony, ampy izay. Fa indre ka mahonona tena
ho amin'ny fivavahana. Zany indray zany dia zao mazava tsara ny voalaza fa ny fahatahorana an' Jehovah no fiandoham-pahendrena. Indray zany hoe mahatahoranaNandriamanitra. Raha vao misy zavatra anankiray eritreretinao na ataonao na iainanao dia zao eritrereto hoe manahoana amin'ny fahatahoranan'Andriamanitra ve zany, araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, eken'Andriamanitra ve zany, tian'Andriamanitra ve zany, mety amin'Andriamanitra zany. Fa raha vao mifanohitra amin'izay, raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, raha tsy mifanaraka amin'ny fahatahoranan'Andriamanitra, raha tsy mifanaraka amin'izay tian'Andriamanitra, dia mazava ho azy fa mbola fanaony jentilisa izany. Noho izany aza tezitra raha milaza ho kristiana ianao kanefa ho lazaina fa hoe jentilisa satria manao fanaony jentilisa. Raha misy milaza fa ho kristiana ka mbola mifoka sigara ohatra, na misotro toaka ohatra, na mijangajanga na manao karazana fijejoejona maro isan-karazany io, mbola rindrika eo anatin'ny fitiavam-bola izay fototry ny ratsy rehetra, mbola mitady hevitra rehetra fa ny rin-dratsy maro isan-karazany amin'ny filàny nofo, dia aza tezitra raha ho lazaina fa mbola jentilisa ianao fa tsy kristiana. Mandiny tena ry havana, mahonoana tena aok'izay, ampy izay mihonoana amin'izay zavatra efa natao tsy hifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary dia mahonoana tena amin'ny fivavahana. Mila mivavaka mandrakariva, fa raha tsy mivavaka mandrakariva koa ianao nge dia mbola ho tafalatsaka ao anatin'ny heloka sy ny fahotana, ny fandrika sy ny fakam-panahy alefan'ny Satana foana. Ka mila tena mandinika antsika ry havana dia mila manana fahendrena, mangataka fahendrena amin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana fahendrena dia aoka izy hangataka amin'Andriamanitra, fa omen'Andriamanitra fahendrena tokoa, ary dia aoka ahony tena amin'ny fivavahana. Tsika manko velona araka ny fanahy, araka an'Andriamanitra, fa tsy velona araka ny nofo, araka izao tontolo izao, araka ny sitrapon'olona intsony. Dia samy mandinika sy mieritreritra fa izay no ambarany tenin'Andriamanitra. Dia dinio ianao ve jentilisa sa kristiana? Ny kristiana tsy manao ny fanaony jentilisa, fa ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaony jentilisa. Mifaranahitra eo ny fandarantsika fa milohan'ny amaranana azy tanteraka dia misy fanentanana izay atao ity mikasika ny ratsana fanentanana misampana vokovoko manga. Araka nefa nolazaina dia misy ny fanaovana ilay fitezana ara-batana ao anatin'ny sampana vokovoko manga, ka efa nanatanteraka isika ny tournoi, ny fifanarana zany fanatanjahantena baolina kitra ho an'olona 7. Efa natomboka izy io ary efa nisy andihan'ny voalohany sy andihan'ny faharoa efa vita, fa hiditra amin'ny andihan'ny fahatelo isika. Ka eny tsara, ny andihan'ny fahatelo dia atokana ho an'ny vehivavy mpanao baolina kitra zany sy ny ankizy latsaky ny 12 taona. Ny vehivavy sy ny ankizy latsaky ny 12 taona, ary ny atsipika nety-be zany no tanterahana amin'ny 10 volana Jona ho avy zao, zany hoe amin'ny asabotsy heriny, fotasety ho an'ny vehivavy sy ny ankizy latsaky ny 15 taona. Afaka misoratra anarana avy hatrany izay andray anjara amin'izany amin'ny laharana telefona 033 07 482 27 sy ny 034 07 482 27. Mitovy le numéro fa 33 sy 34 fotsiny. Afaka misoratra anarana zany nareo. Raha androany nareo no misoratra anarana dia alefaso mesazy aloha fa manomboka raha pitrinareo afaka miantso, satria mbola tsy afaka mandray ampelina raha vao vita izy fantarana zao fa misy zavatra mbola tena tsy maintsy atrehana zany. Zay ny amin'ny fanentanana iny aleo averina. Lalao baolina kitra ho an'ny vehivavy sy ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona sy tsipoka nety-be amin'ny asabotsy heriny amin'ny 10 volana Jona ho avy zao. Afaka miantso nareo na antany andinidininy na ny soratra anarana ny any amin'ny isaky ny fiangonana na ny isaky ny ekipa izay afaka manatanteraka an'izany. Ny fepetra dia lalao kristiana, tena lalao kristiana amin'ny fahatahoran'Andriamanitra sy fahendrena no tanterahantsika. Dia ho an'Andriamanitra voninahitra hivavaka isika. Misaotra Jesosy no nafana natanteraka izao fandarana izao, dia misy mananteny izay fa ianao no nitarika anay ary izay sitraponao no nitanterahana. Raha misy tsy fanaraka ny sitraponao dia mamindrafo aminay, amelana elokay, ary dia
ahitsio zahay a anaro zahay dia mangatak'izay a hitahinao ny mpiaino rehetra hitoera fanahy-masina ao anatin'izy ireny tsirairay avy a ahafahany manatanteraka izay tokony ho tanterahany a araka izay voalaza ny teninao andehanany araka ny sitraponao sy araka ny maha kristianina anay tsirairay avy ary dia tahiony ny tsirairay avy a amin'ny fiainana andavanandro amin'ny lafiny rehetra ara-nofo ara-panahy indrindra indrindra dia samy zanaka ny fiantaranao any ny mpiaino izao onjam-peo izao anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny aran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay amen dia metraka manam-peona manam-pitafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana mantsiretra ny fahasoavana sy ny fiantarana amen. Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-tsain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.